Fanahy 3 mianaka. Tantara no soratany Mandry any aina. Andrenesanao ny feony Maya, Fidirana, Nomena, Mananjara, Silvia ary Tahinana Antenaina. nandray feo Tianan'Andriamiaja sy Rivo Razaka Sahala. nanatitosa Safidy Tahinjanahary. fizarana faharoa. Maraina ihany tia ny andro fa mba inona loatra ary ilay tamin'ny alina ireny toa fa tsy azoko izany mihitsy, indrindra moa fa ilay feon-jazakely mitomany iny so mba misy tian'iny ambara arany tamin'izany tondra voako ity ka fa tena tsy nofo kosa aloha ireny. Tena nijaka izany miantsoantso be any ivelan'izany fa loza. Aleo aloha andeha voaina malaky. Hoavy re! Efa tia! Fa efa mifiry koa ve zao ry ary mbola tsy mivofoana ny trano? Ka resy toro-maraina re ahy. Miaiky ny toromasonareo koa ka. Andro efa amin'ny 7 zao. Ary raha zao paozinao zao tena voataitra mihitsy ianao. Ka efa niteny anao fa resy toro-marainako. Gaga ihany miditra ny vavahady ery to mbola tsy mivoha ny varavarankely. Manontany any dadamanana ato mbola tsy nahitanao mihitsy koa hono izy. Noveriko hoe naninona tato anie ianao e. Ay ve mba mampanahanao ihany ny amin'izany e? Hodry, averiko foana fa vadiko anie ianao ry ary. Indrindra fa ianao mitondra voky io. So everinao fa inona mihitsy ara ka tsy asa sanany aminao e. Iza moa mahalala. Raha tsy misy iraraiko anao ary tsy sy atony tokony mbola iresako trano aminao koa anie. Amin'ity trano iraisana zara raha itoeranao. Ila adindray ianao io. Vao maraina loatra ary ka. Mody lazaina fa mila ady foana rehefa milaza amin'ny marina. Lasa saina be anie madama kely zany e. Oay, azafady madama, sao dia nanelingelina anao aloha fa miala tsiny e. Tsy maninona dadamanana. Ary ianao tena mazoto mikarakara an'ireto voninkazo reto rehefa le mba tsisitsisy atao iny dia aleoko mikarakara an'ireto fa tena tian'le ramose tompotrano be zay koa mantsy izy reto anie. Anga? Hitako nitao voakarakaranao tsara ery izy retoko. Tena mahasaroto be anazy mihitsy ireo madama kely Fa naninona nefa miteo amin'ny faritra ihany nambolena voninkazo e. Ohatra hoe ery malalaka be nefa tsy mba misy na dia tamingam-boninkazo anankiray akory ary. Ka ny tena marina aloha madama kely dia tena tsy haiko loatra. Mety mba nanintona azy fotsiny angamba reto voninkazo reto dia reto no mba tiany nambolenako. Izay marina angambany. Fa inona ho zany le malasalasa saina be amin'ny madama kely ty e? Ai, dadamanana koa. Ka ianao anie madama kely dia tena variana mihitsy e. Eo ianao dia mipetraka fotsiny eo. Efa ela be anie za madama kely ny nandinika anao fa ohatrany tsy aritro dia farany nanontany anao ko. Ka hitany dadamanana. Ahoana madama kely? Misy zavatra mahalasalasa saina mihitsy no amin'izao e. Sady ohatrany misy zavatra fahafa izay le izy. Zavatra fahafa? Fa inona madama kely? Azafady aloha fa ohatrany hoe be fanontaniana be koa fa raha tsy lazaina nefa dia tsy maninona koa Tena dadamanana mihitsy ny arangamba ny tena horesako an'le izy voalohany aloha fa ohatrany mbola tsy te hiresaka an'le izy aminjaka. Indrindra moa fa izay mbola famaly kely tany keo e. Eny ary e. Dia lazao re madama kely so mba misy azoko anampiana amin'ny madama kely ihany koa mantsiko no.
Ka tsy izany ho ary tadamanana fa misy zavatra hafahafa be izany eny tatao trano tamin'ny alina tamin'ny alina hoe fa nisy inona madama kely? Ka rehefa nandeha tory iny dia inona zany zavatra enonao sy ny ainanao tao alina izany madama kely? ka izay mihitsy anie io mahalasa ny saiko io iresaka n'izany amin-jaka raha iny toetrany iny tsy izany indray no lazainy fa hoe efa lasa daly eo. Dia tena mahagaga mihitsy indray koa izany madama kely Fa tadamanana nga tsy mbola nahare zavatra hafahafa hoe efa nitranga tao amin'io trano io mihitsy ohatran'izany tena mbola tsy nahenao madama kely enonao milaza an'izany mihitsy izao vao tena zendrana mihitsy ako. Dia tsy haiko ry tadamanana sa ve hoe nanofy nefa ohatran'ny tsy mihinao hoe nofy anie ilay izy fa ilozako kely aloha ianao fa andeha hiditra any an-trano hanao zavatra eny ary dia mazotoa madama kely Sivoka. tena izay mihitsy indray ary le trangan-javatra efa nitantarain'ilay mpanofa-trano nifandimby tato. Loza fa efa manomboka mitranga an'ireto mpanofa vaovao reto indray izany le iziko no ka tsy efa ho ela akory ary ireo izay ve efa hoe andeha indray raha izany nefa mbola tsy ampy iray volana akory ary anie izany nahatongavan'ireo teto le mpanofa teo aloha teo moa izany efa mba ho 2 volana teo nipetrahany tato vao niaina an'ilay zavatra hafahafa ohatran'izany. Riaro, fa inona misy ty mahavarimbarinanao foana ty? Tsisy ninina ka. Aza mba mampiresaka so heverinao tsy mandinika anao ary Fa inona koa moa voadinika ao eo Fio anao varimbarina tsy hoe maninona io. Salama tsara ve aloha anao sy ny zazakely? Sa misy inona mihitsy ka? Sy injaka koa. Zandray maninona? Ianao anie zao tsy mazavazava eo tsy hoe maninona sa maninona. Ary efatra ny maraina mihitsy io za mbola tsy niteny fotsiny. Ka maninona? Fa avelan'ilay teny ary ve aloha sasa tsy teneno izay tianao tenenina ary. Ka ny tena marina misy zavatra tsy mampandry saiko mihitsy rinjaka. Zavatra tsy mampandry saina inona indray ary zao zany? Ka nisy trangan-javatra hafahafa be ny lesy tatao trano alina Trangan-javatra hafahafa? Aza vao aloha Zao ary Ohatray? Fa inona koa zao mbola mampime ala amin'izany? So mba tsy zakandry ary le mipietra drery. Zany ve dia mba hitombona le tsy Zany mihitsy koa anie nefa saika tsy hitantarako an'izany tamin'lahy mihitsy Zany efa niteny fa tsy mety amintsika ty trano ty raha nanaraka ny teniko zao Mangina koa ela rehefa ananiany ana fotsiny makamo. So manofo marina azy ndria. Zany very ary dia hitombo. Mba efa natory taty ihany afa tsy hoe mbola mihitsy akory. Nefa tsy mbola nisy zavatra ohatr'izany mihitsy hatramin'izay fotoana natoriako tato izay. Ka izany mihitsy koa anie le mahagaga anahy Maninona raha mikozy fotsiny hoe malahelo anahy. Tiandrio ody isan'andro Njaka koa ka mbola mahita hivasivasiana foana makaleo be. Hita fa zany ka.
Dadamanana Dadamanana Ahoa zay madama kely a? Somba afaka irahako kely ane ianao e. Eny are, rasy vetivety fa ho avy ahy e. Zao re a. Ahoana zay madama kely? Mba irahako kely ianao andeha hijeriko faferian-tsena ery fa tena efa tapaka ty. Kifafa? Eny are, aleo fa hijerevako ianao madama kely a. Misaotra mialoha re a. De tia vola? Vetivety fotsiny a madama. Vetivety fotsiny a de tafaveriny eo. Eny re a. Ao an-dakozia ao ihany ajerena rehefa tonga ianao fa hikarakara sakafo. Madama kely a, voaray izay. Aleo amin'izay dia andro loaka ka. Ny fafatrano moa izany rehefa avy eo indray vao tohizana fa ilay kifafa aza tapakako. Aiza moa ny antso teo? Ay, itsy eny ka. Lantro? Sandray? Tena sandray ilay feon-jazakely mitomany. Tsy manofo intsony mihitsy kosa ka. Andro efa amin'ny 7 maraina ve izao? Dia inona ary ny dikan'izany e? Sady afa ny hevitra any ambadika any anie izany e. Aleo tserena ihany aloha ka. Sioka. Fa aiza ary izany e? Ohatra tsy dia lavitra. Andraso aloha arahako arak'izay efa henoko azy an'izany ihany. Tena atao amin'ity hevitra ity izany. Andraso hoe henoko tsara. Tena ato mihitsy. Ary toa tsy mety mivoa koa anefa n'ity varavarana ity e. Ary ohatra misy olona miteny anie ao izany e. Eo moa e, mangina ny zanak'neny a. Mangina moa e. E razako. Tena misy oeto ary tongotro. Ohatry, madama kely a. Fa ino ty mampiazakazaka be anao mivoaka avy any ty? Dadamanana, tena sofa tonga ianao? De mitony aloha madama kely. Sady ianao anie olona bevoaka be io ve de miazakazaka be ohatran'izao no raha sanatria zany ianao ka nianjera teo tsy raha ve no nahazo anahy teto? Ka efa tsy atao tsy haiko tsony anie izany e. Nety nitahotra loatra. Fa nisy inona ry madama kely a? Ao, misy olona ao an-trano ao Dadamanana. Misy olona ao. De aiza koa zao zay olona ato ry madama kely a? Jereo fa tsisy ninina ao, tsisy olona ao. Nefa ne de tato mihitsy le nahenoko le izy teo e. Nisy zazakely nitomany ho de nisy feom-behivavy nampangina azy. Tsapako hoe tsy nanofo izany ho azary Dadamanana. Eny e, ianao anie olona mitsangana be io ve moa ko hanofy? Fa efa nivaitsika anie le hevitra ry madama kely e. Tsisy ninina ato de tsisy olona izany akory ary ko. De tena tsy haiko tsony ka. Ary fananinina koa ary moa izany ty hevitra ty marina nidy e. Tsy mbola voainao hatramin'izay nahatongavanay tato mihitsy marina anie io ngamba fa ohatran'ny adinidiniko fotsiny e. Eny tokoa moa e. Nidy foana mihitsy marina moa kay moa zany izy io ko no. Fananinina. Ary zay aza vao tadidiko fa niteny ianao tamin'izany hoe mbola tsy hitanao ny lakile an'izy io de nefa to tsy mivanao akory rehefa hitanao izany. Ka tsy zany ry madama kely fa hevitra sarobidy be amin'le tompotrano izay ne izy io e. Fa ahoana? Nefa raha ny fahitako an'izao toa hevitra amin-jazakely angamba. Eny e, tsara kely koa aloha le izy e. Zay angamba no tsy hafoizany anazy. Ka izay indrindra anie ry madama kely e. Hevitra anjana mantsy izy tiako no ary tena niangaliany fatratra mihitsy ny hevitra ny rehetrarehetra ato. De izay no tena nahasarotiny azy. Tsy tian-dravana nefa de naleo nidina mihitsy rehefa niala tato izy. Sioka. Fa le hevitra any kosa aloha tena tsara e.
tiako be ry zao io raha mba efitranonjanako aza rehefa teraka. Tena tsara be le izy a. Jereo anena le fandriana kely ary. Ka zay efa lazaiko amin'ny madama kely zay hoe ny angaliana mihitsy ho aty efitrano kely ty. Fa raha tsy mampaninona amin'ny madama kely de aleo angamba aloha mba verenana idina amin'izay ty efitra tiako no raha tsy mampaninona anao a. Fa raha ohatra moa tsy mety de mba jao ihany fa tena sarobidy be amin'le ramose tompony mantsy izy ty. Ay, tsy maninona rehefa idio a. Aleo rehefa afaka miresaka amin'ny fantana de angataka amin'ny ampiasako azy. Tena tiako mantsy izy io. Sy hitanao amin'izany dada manana ary zany niarany jery an'izany nolazainao tao izany, tsy nahitana inona na inona koroko. De mbola tsy mino ihany ve zany ianao? Sy ka amin'ny fomba ahoana ary ninoko an'izany, sady ianao rery ihany anie no mirediredy an'izany hoe Eno ay e, lasa fa mirediredy foana ny olona rehefa mitantara ny zava-misy aminareo. Sy ka leo be an'izany resaka izany koa ary aro. Zao resaka tsy mitombona rehetra zao. Sioka. De mijanona koa zany e. Eno a? Sa hitady trano vaovao tsika Arinjaka? De zany koa ve mbola andaniana andro hitadavana trano vaovao ihany le ty. Ka raha za manokana aloha ry aro tena mbola tsy manam-potoana amin'izany aka. Ianao efa be voka be io ko raha mbola andehandeha amin'izany koa ve de tsy mety mbola manahirana fa mipetra tsara mihitsy aloha ka. ny anao koa zany de tsisy rarahinao an'izay resaka ataoko rehetra mihitsy. Ka ny anao kosa ve zany nandehanana hitady trano vaovao indray nefa zavatra tsy mitombona akory tsy. Leo be anao koa ka. Aleo andeha ka-rivotra kely ana tokotany any aloha. De andro efa alina io de mivoabo andray any ho entiny tahotra any de avy eo hoe misy inona indray. Ihany io foana e. Maraina izany ramose a. Manahoana aloha ianao e? Salama raha dada manana. Ohatran'ny somary taitra maraina mihitsy aloha androaniko. Ka gaga ihany aho mantsy fa voandro amin'ny 5 maraina anie zao ramose. Ohatran'izao ny tranonareo mivady isan'andro ohatran'ny mbola tsy mivoha akory. Ka iary mbola tena matory be mihitsy fa zany ohatran'ny tapatory tamika de tsy mety miverina mahita torontsona de naleoko maka-rivotra maraina aty ivelany aty. Fa mba misy zavatra anontaniako kely anao marina ho ary dada manana. De hoe ahoana izay ramose? Araka amin'ny fitantarany aro amiko mantsy de toa hoe efa voalaza ny aro anao daholo zany zavatra mahazo azy ato zany. Fa inona marina ny tena zava-miseho e? Fa zavatra mahazo azy? Zany resaka zazakely amin'ny Tomasy sy ny tariny zany e. Ianao zao nefa ela mipetrahana tato. Ino fa malala tsara ny zavatra rehetra misy ato ianao ka ahoana ny tena marina amin'izany resaka zany? Ka araka reny efa niteneniko amin'ny madama kely reny any ramose a. Tena mbola tsy niainana na tsapa zavatra ohatran'izany mihitsy koa ako no. Tsy ka zay anie le teneniko any ary. Izy mihitsy nefa manomboka mirediredy. Tena tsy mirediredy zany nefa madama kely. Marina daholo ny zavatra lazainy. Nefa moa zany efa miferany ramose rivo hoe tsy laza ny zava-misy marina tiko de angina zany fo. Sioka. Ary tovarina tamiko ne dada manana zany azafady re ramose a. Fa na zany aza ne tokony henonao ihany aloha madama kely rehefa miteny. Matoa izy mitantaranao amin'izany zavatra zany de mety tena tsapany zany le izy ko. Ka makaleo be ry dada manana. Eny efa ramose a. Mila mifanohananao ihany aloha madama kely. Matoa izy zany mizara zany aminao. Zany anga hita raha ny amin'izao aloha tena mbola nahirana be any amin'izany. Tena tsy mino an'izany zavatra zany mihitsy ary dada manana. Iary mihitsy koa angamba ny tena efa reratsaina e. Ko raha lazainao fa reratsaina zany mihitsy azy izy ny tena mila be kokoa ny firarahinao.
aza vela rery zany izy raha misena de zany aza mila anao namana izy e. Eny hita eo e. Raha mba hainao matsy raha misehy kely de tsy hiteny an'izany mihitsy ianao. Mba anaovy rano mafana kely ao ane ry ary mba handroko alohan'ny andehanako ka. Io indray le tsy miasa raha tsy amin'ny andro hariva. Nomboka ndray koa ianao fa tsy efa hainao ve mizotra ny asako e. Ho tenenina aminao impiry ary zany. Ko zanga moa ny teny hoe inona e. Nareo be voakitono atena tsy. Maninona indray koa zao? Mahafinaritra ahy e. Mody zany eo. Ary mba ataovy aloha le rano fa tsy sao de taraiky eto. Aleo taraiky any. Aza misangisangy ratsy eo ry aro. Aleo fa ataoko ny ranonao e. Fa tsisy toanao, tsy misy toanao. Inon'izy raha vorombazaha hoe toanaraka anao any an-tsaha. Fay aminao mangina de ampangina, samy tombany de ampangina. Ohatra maheno olona mihirahira neza zany. Aleo aloha enoko tsara. Tena misy mihitsy. Inona indray re zany Randriamanitra. Aleo aloha apetrako ainga n'ity ranon-jaka ity de andeha hiverina malaky any aminy anga. Zay indray ary le feo an-jazakely. Fa inona foana ary zany e. Aleo aloha any amin-jaka ka. Oay, misy io eo an-dalantsara io. Fa izy io. Fa izy ianao. Sika. Odry. Mijereny kely fotsiny de tsy nirara iny akory. Fa iza hoay ianao. Ary misy zaza ka iny an-tanany iny. Tena iny mihitsy zany le zaza mitomany zany. Jereo fa sahirana mampangina kely an'iny mihitsy ny izy. Fa iza nga ianao e. Lasa izy. Andraso aloha e. Andraso. Madama. Andraso vetivety. Fa izy ianao e. De zanak'izy iny. Andriamanitra. Vonjeny. To zazakely ratsy tarebe. Nzaka. Fa inona indray ry aro? Inona indray mahazo anao avy any io e? Ao Nzaka. Mampatahotra be le zazakely. Zazakely inona? Ao. Azafady kely arô ianao. Misy inona zao eo? Tsy azoko mihitsy ianao tika. De inona le mampivarahontsana be ohatran'io? Nzaka. Aza velanao rerato ka. Tsy hijanona rerato tsony a. Mitady hevitra hijanonako ato an-trano iray ianao io. Aza miadaladala eo ry aroko a. De mbola tsy mino ihany ve ianao e. Fa tsy mino amin'inona? Zay nahazo anao tany ary tsy haiko akoriko. Ianao anontaniana tsy hita hoe inona. Zazakely mampatahotra be inona. Tsisy zavatra azoko akory ane. Ka le zazakely mitomany henoko foana ho hitako tao mampatahotra be. Sioka. Mandehana mihitsy aloha anao matoroka. Ndana makaina. De aza miazakazaka be ohatr'ireny tsony fa be vokana ianao e. Mila fitandremana be. Nzaka moa e, aza velanao rerato asa. Iaro a. Tsy maintsy mandeha miasa fa ianao ve ahoana e? Ao fa afarako dadamanana iaino ianao eo. Manahoana dadamanana? Miarahaba madama kely a.
Nanao ahoana ny alina tao e? Nanafatra ihany mantsy raha misemba hoe enoenoana ihany hono ianaoko. Nilamina tsara ihany zany ny alina tao. Ie, mba lamina ka. Misaotra anao ihany aloha e. De nahita tory tsara zany madama kely. Ie, efa alindalina mihitsy aho vao tena rendrika nefa de mba tena natory tsara ihany ka. Ay kosa, tsara kosa zany kano. Nijery tao amin'ny efitrareo vady koa ohatrany tsy maty mihitsy nandritra ny alina. Tazako tety atokotany tety ihany mantsy de neveriko fa tena hoe tsy nahita tory mihitsy azy ianao. Tena tsy vonoko mihitsy fa natahotra ako. Rehefa mba matory tsara ihany aloha zany de zay ny tena zava-dehibe madama kely a. Iena re, fa tena enjany izay omaly izay ry tadamanana. Efa nilazalazainy Ramsea ihany ane le izy. Ka injaka koa aza tsy nino mihitsy ane. Everiny fa manao fikafika amin'ny fotsiny any mba hitsanonana tao trano. Ka izy aloha raha ny firesany tena tsy mino an'izany mihitsy madama kely a. De nao zany mba ahoana? Samy hevitra ho irediredy ohatran'izaka koa fesana ianao? Mino aho fa misy antony daholo ane ny zavatra rehetra madama kely. Ary matoa iainanao le izy tsy mety tsy rediredy akory zany fa tena misy hoa. Raha izay endrika ilay zazakely hitako omaly izay anie ry tadamanana ka tena ohatrany tsy te hierika zazakely izany intsony mihitsy aho. Ka ahoana zany ianao mitondra voky io madama kely? Zazakely anie ny ao an-kibonao ao e. Sa tsy efa ho teraka tsy ho ela azy ianao io ka tsy te hierika zazakely ahoana indray koa? Ka izay mihitsy ry tadamanana le mahalasa ny saiko a. Misy idiran'ity zaza atao kiboko ity ary ve zany izao e. Ny azoko antoka aloha de misy fanahy mitoetra atao amin'ity trano ity angambany. Raha tsy izay nefa de iza fotsiny ny olona hitako omaly niaraka tamin'ilay zazakely iny. Avy eo nefa de nanjavona vao nijery njaka. Teny amin'izay indray aloha ry madama kely ny tena ohatrany tsy manan-kambara aminao ako no. So mba misy fantatrao ihany ry tadamanana. Tena hijalany raha iaina mitahotra foana. Njaka mbola tsy mety nitady trano hipetrahanay raha hiala ato izay noho izy hoe tsy mety mino mihitsy. Zaho tia kibobeako ity koa no afaka nivenjivenjy aza seza tsony raha hoe hitady an'izany fa raha sanatria maninona ny andalana any a. De tena tsy manan-kambara amin'izany madama kely a. Tsy mbola niainako tato na hoe fantatro tsara kory mantsy le zavatra tantarainao ka de tsy afaka ilaza ny fahamarinana ana tsy. Eny ary. To tena mampalahelo andray ty madama kely ty ka. Olona mitondra voka be io nefa de miaina toe-javatra ohatran'izany ao anatin'ny io trano io. Tena tsy afaka ivadika amin'ny ramoserivo koa nefa ko to te hanampy azy fatratra nefa aleo rangahy hijerijery trano an'izy ireo aloha de ho teneniko izy rehefa mahita. So mba maneninao izy miaraka amin'ity zazakely voan'ny kibony ity. Ananako tsy iny eo anatrihan'ny lanitra sy ny tany eo. Ariva sahady indray koa ny andro. Efa mora maizina mihitsy ka. Amin'iny ora ariva ve nama de efa maizina ohatran'inona. Izay koa ilay nizaka iny de mbola tsy tafody ihany indray androany hono. De matory rerindray zany aloko. Ny saiko anefa to tsy afaka any amin'ilay omaly mihitsy. Mampivarahontsana ka. Inga neka tsy hiverina amiko tsony ireny. Ho fatiny tahotra ato ihany raha sanatria. Hodry, ariza koa io olona mijoro akaiky ireo voninkazo ireo io. Tena olona mihitsy io ka. Ary lehilahy aniza ny fahitako azy izany e. Ay koa moa tadamanana le hoe hijery zavatra any amin'ny vililany mbola tsy tafaverina foana. De misy olona tafiditra izany ato amin'ity tanàna ity. De inona ny jorojorony eo anefa? Aleo mihitsy ny aloha hivoahako eny ka. Azafady ane
Fa isaka ianao dia inona nataonao ato aminay? Ramosea, ianao anesa andresahako izany? Manahoana? Manahoana? Toa ohatra mitsela rambaratra izany koa foko vao narapain'ito olona ito. Fa isaka ianao azafady? Dia inona nataonao ato aminay? Dia ahoana koa ny fomba natafidiranao teto e? Kiady aloha ny anarako e. Tsy izany fa mba mijerijery kely reto voninkazo reto aho fa tiako be mantsy izy retoko. Natafidirako indray efa tety foana ihany hatramin'izay fa ianao kosa angamba tsy nahita e. Tsy azoko. Tany efa tsy milamina nety Ramose. Tena mba aleo angamba ianao mandeha ka? Izany tsy haninona e. Tsy hangalatra akory. Reto voninkazo reto fotsiny mba mahafinaritra mijery azy no mahatonga mba hijery azy matetika etiko. Sady mba mitsiditsidika ny tanàna koa e. Mitsiditsidika tanàna? Eno tsy foko anie ity tanàna ity. Mahafinaritra loatrako. Eto amin'ity tanàna ity no atao hoe akan'ny fahasambaranay. Tena tsy azoko. Fa efa mipetraka tato anga ianao? Dia oviana? Sa talohanay? Tato mihitsy ny fonenanay ka. Ary ato foana azako. Sika. Tena tsy azoko mihitsy Ramose ny resaka ao. Mbola ho azonao ihany fa za maika ka. Izay aloha fa raha-pitsondray Fa... Ohatry, fa nankaiza vetivety teo koa izy. Fa nanovy ary ve za? Toa tsisy olona tsony tampoka teto akaiko teto. Dia lasa aiza ary ilay lehilahy teo e. Fa inona indray koa ary izao? Madama kely. Why? Tetra be koa. Hay ve tadamanana e? Za ihany retiro madama kely a. Nanantona anao kely mihitsy aho fa efa hatramin'ny dirako tetsy amin'ny vavahady tetsy a. Ohatra amin'ny teny-drery izany ianao no sa ve ny fijeriko ny diso ry madama kely? Anka tsy diso ianao. Ka izay mihitsy aneo nohatra ny mahagaga anahy io e. Aveo nefa ohatra ny misy zavatra tadiavinao izany indray. Ka tsy mitendrery izany mihitsy ny fa le olona niresaka tamiko teo mihitsy anie io dia daviko io fa... Olona niresaka taminao ahoana kory madama kely? Eno tsy hitako vetivety teo lena lehany. Fa lasainao fa mitendrery ahoana koa moa e. Anga tsy hitanao le olona niresaka tamiko teo izany raha hoe efa ela ianao tonga. Tena tsy nahita olona niresaka taminao izany ary madama kely a. Raha tsy izany ve ny teny ohatra ny tendrery ianao no... Tena marina ve izany ry tadamana? Mbo marina ren'Andriamanitra e. Fa ahoana koa ary izany? Aleo angamba ary tadamana nandeha hiditra anatrano aloha ka. Sady ny sakafo koa sao dia mahay ao fa variana ety ivelany ety indray nahita an'ilay olona teo. Eny madama. Sika. Dia nisy olona niresaka taminao ny teo. Nefa dia olona ny tendrery izao fotsiny anie izy nitazako tery am-bavahady tery. Sady andro efa hariva be ity mbola hitako teto an-tokotany teto ihany nefa ohatra izao ary izy isan'andro efa tsy mivoaka ao an-tranony ao intsony. Fa iza ary izany le olona teo e. Dia ahoana koa tadamanana no tsy nahita azy akory izany? Tsy azoko ka. Tratrariva be koa tsika. Takizay ihany rinjaka nentina ny fiara ka. Mba ilaina koa anie ilay mandeha tongotra ariary. Indrindra fa ianao be voky io mila an'izany mihitsy tsindraindray. Angamo izany tsy efa ataoko foana e. Rehefa sendra miaraka aminao ohatra izao ihany arany vao mba hoe mandeha amin'ny fiarantsika fa tsy hoe isaky mivoaka ny trano.
dia mba tsy mandeha amin'ny fiarantsika koa tsika indraindray e. Sady ianao koa anie nahatratra rivantsika teo e. Anao ekografia fotsiny zao ny alana tao an-trano, mbola mahita an'izay hoe andeha ho atsy andeha ho ary tampoka indray avy eo. Zao sady tratra riva ny reraka. Ialahy kosa izany Izany no marinako. avelao any kosa izany rehefa tsy azo hitarainany. Zanga moa ny teny hoe aza mitaraina ianao fa Manginy e. dia ezitra indray rakibo. Oka ny olona efa reraka mbola any an'iny io ihany. Fa hono marina ho ahy. Inona indray? Tato andry ohatra ny tsy dia niresadresaka an'ilay zavatra lazaindry fa misy iny foana. Tsy nisy tsony indray ngal izy. Raha ihany amiko aloha tonga dia hajanony ihany le resaka e. Zanga miany ihany e. Miresaka matotra be mihitsy aho io. Ka ataoko kina ho resahana amin'ny latsony koa moa raha ohatra hoe zavatra mety tsy nohony lahy akory. Ndry ka tahotra kely koa hoe dia tsy tantara raha mbola lazaindry fa misy izany e. Matondry tsy miteny tsony dia tsisy tsony izany. Izay neny efa nilazako fa tsisy an'izany. Mety reratsaina koa angambry tamin'ireny ka. Ianao angano nandreraka ny saiko teo. Aleo aloha mba hitazatazana kely eto am-baravarakely eto ka. Ohatrany tsisy atao mihitsy. Nefa inona koa moa no tazatazaniko eto e. Zavatra toerana mangingina be sara raha misy olona mandalo ety akory. Mitanàna angaka. Sioka. Hoay, fa tsy eo an-tokotany io indray ve le lehilahy tamin'iny? Fa aiza moa dadamanana no tsy mahita an'io sy izay nidiran'io teo ka? Otry, fa taony jery taty dia nikopaka. Ry lanitro, tena aleo aloha andehanako eny ka. Otry, fa lasa aiza indray ary izy teo? Toa vao tafavoaka taty dia tsy hitako tampoka. Nefa dia teto akaiky reto voninkazo fikarakarana dadamanana foana reto mihitsy ny nahitako azy teo e. Dia lasa aiza ary? Za ve mitetavinao? Oe, mama! Azafady re raha nanaitra anao. Tena taitra be mihitsy ny fa avy aiza koa no mipotranao teo e. Marina raha tsy saika mijanona hatramin'ny foko mihitsy moa. Azafady aky aro. Tsy maninona ka. Fa taiza koa moa nefa nalalanao ny anarako e. Ohatrany tsy nahatsiaro aho mantsy ny hoe niteny anarako taminao akory tamin'ilay fotoana nahitako anao voalohany. Tsy mbola niteny mihitsy ianao ka, fa efa haikoko. Sioka. Ohatrany tsy azoko mihitsy ny ianao ty. Ohatrany misy tsy mazavazava izany. Ao rehefa hazava aminao iny ihany e. Dia inona foana ilay ataonao ato aminay e. Dia efa maninona ianao tsy hita tampoko izany koa avy eo. Le voalohany angamba no valiako dia ho azonao miandalana eny le faharoa avy eo. Maninona? Zao aky aro. Mba mila mifanapindria. Zahay mantsy e. Sioka. Mila mifanapiko? Dia nareo iza? Very anganareo sa? Tsy zany ka. Mba mila kely mifanapindria izay raha mety amindriko. Efa mba nijery olona nampy anay foana ihany mantsy izay fa indringa mba nitako fa tena afaka manampy anaiko. Fa ahoana ka? Raha manaiko fotsiny indry dia ho azondry izy ao arindrinao e. Fa ho ampiko amin'inona nefa e? Hitany aro. Mitady ny rariny izay. Mitady ny rariny? Sao dia mba adala renao ty ry... Kiady. Ry kiady fa nga tsy hita taty amin'ny taty izany ny rariny tadavinao izany no aty ianao no mitady? Angamba. Tsy azo kokoa ianao ka? Zao aky. Lanitro? Efa matotosana ianao io? Mikisahana ianao ka? Tsy haninona indriny ahy. Mifanapindria aza mba hiangaviako hatrarana ny olona navandoza taminaiko. Tena matahotra ary kiady matahotra anao Tsy haninona indry aho Niangaviako fotsiny ry aro
aoka mba ho amintsika ihany aloha zao resaka izao zany a ka oay to lasa tampoka teo indray e matoto nyresaka tamin'ny avelo a tena aleoko mihitsy aloha miditra ny trano aingana fa tena ohatry matahotra ka nefa naninona tokoa moa izy izao dia ahoana koa ny amin'izany hoe anampy azy izany fa tena mampalahelo kosa aloha ny tantarany e izy sy ny reniny ary ny zandry mbola tao amboaka hono ny finoan'ilay tsiolahy mba olona tsy fanina koa izany a ary sao dia tena izany mihitsy ny angambany ka le ramatoa sy le zazakely tamin'iny aizy aza mibahndalana eo ry zany re lalana malalaka be io ve raha mise dia mibahana aminao ahoana ohatray le ty ary to be famaliana be le ty ka milaza aminao marina ny ahy lalana malalaka be io ve dia mibahana fa inona tokoa nefa ny tokony hijorojoroan'olay eo tanàna langa ty fa tanànanao koa ngaka ohatray le io aloha io le ty ny tranonay a donc tanànako aty sioka trano ipetrahanao fotsiny aty ry bainina fa tsy anao a fa iala zany miseho mafy mihitsy ohatra ny zandrainao azany lavava be eto le tsy mafy aka ary tsy manao afa tsy milaza marina ho azy a veriko aminao ihanyko fa inona zany ny tadavolahy an ary esory to ny famody manafikapina ao anatin'ny tony kapison tony eto oay le tadidinao ahy ahoana koa no tsy atadiavanao ahy e ohatray le fa tsy le bandikely ny vitaina tamin'iny ve ty lolo oeto ao aizy lahy e fa ino ty mahazo anao ry nzaka ohatran'ny olona tsy aza mihitsy ny ianao hatramin'izay nahatongavanao teo tsisy nininona ka tsisy mahazo anazy any re aza mandainge fantatro tsara ny ianao e hatramin'ny oviana koa moa ianao tia kodikody be ohatran'izao ty ato an-trano ka efa hoe tsisy ninona fa ianao koa inona ary ny nasepisepotra be anao avy any e mino aho fa misy izany mantsy fa hiaro ty ve le retsy tsy mahalala teny gasy a tsisy ninona ao a sahala am'ireny vazaha reny ranganarako eny ary e rehefa tsy temo ianao ataoko ahoana zakao rery any rehefa tsy hizara amin'ny fomba ahoana kosa moa nikoziko anao ny zavatra hitako tany ivelan'ny tany de teny aminao ave hoe le olona ny vonoko tena oka mihitsy aloka jere tsy hay hoe inona indray zany zao mahavariana eo tsisy miditra ny lohanao akory izay resaka ataoko anao raha heninao akory aza moa fa ahoana ho ianao ka leo be anao koa fa aleo eo ianao sy ny mampiasa sainanao fa sady zakany tompony matohitra zarainy e raha imenimenina amiko ety ihany aloha rangano ataonao raharaha dia aleo mihitsy amin'izao mbola tsy te hifamaly aminao ah iza moa ny hifamaly aminao eo e sady eo ianao fa ahoana marina ary ny zavatra teo iny e tena tsy maty ve iny zandrikely iny nefa efa nylohan'le ry mihitsy anie le narefitro tamin'iny e tsy possible mihitsy aloha hoe mbola navelona an'le ry iny e dia hoangatra ve iny po maty alahy ranjaka raha izany fa tena tsy mahaboto an'lahy io yaro inona angano loka ao fa iny loka tamin'ny atandro ianko raha fitoto angako dia tsy mba ny atsena anao ty loka mbola be dia be io koa verinjaka dia tsena hoana inona indray ka za ohatra ny tsy te hinana nintsoniko ohatra ny mararirary any ny vavoniko dia aleo zany fa hijerevana loka hafa ianao raha izany e fa izay misy ao amin'ny frigidaire ao ihany
tsisy ivoaka amin'izantsony kosa eo fa kamo be Sure, zay ataonao. ary ohatry ny efa herinandro ane izay ianao rinjaka tsy nandeha niasa mihitsy fa ahoana Tsy de misy asa aloha amin'izao. Zany de nisetry indray zany izao firy andro tsy mody avy eo Anomboka andray amin'izay resaka izay. Mijanona ato an-trano ilana vanina. Tsy mijanona noho ny asako ilana vanina. Tsy hitako ihany ianao tika. ka ohatra mahagagana fotsiny ane le ianao tsy miasa elaela De efa izay nolazaiko anao izay de izay ianao tiako de lasa bezikizitina mihitsy tatoato ka tsy hay hoe maninona Berekizitina anao ny amin'inona koa ite manoatra nohony reny ianao reny indray rangano be voka Rehefa lasa dala akory ary de mitenena. za indray moa lazao fa adaly Mandehana andrahoy le vary hariva fataraiko be ka. andeha mihitsy koa sady niresaka aminao koa ohatra lasa mahakamo raha teo hatramin'le ianao efa hafafa be nody hariva iny moa ny netombohan'io raha tsy variana lava de bekizitina resahana tsy hay mihitsy ny hoe inona mahazo anao tamin'iny Aleo mihitsy aloha andeha haka-rivotra kely any an-tokotany any ka. Ianao ty taona tsy be be. Resaka loka ny resaka teo de gitarina traizatraiza vera ka. ndao ary fa lalane de aza miverina miditra mihitsy koa raha tsy efa atsoko hoe efa masaka ny vary fa efa mpijerijery fotsiny ato an-trano ato mahakamo tsy mampazoto hatramin'le miresaka aminao Okay tena lainga aloha lainga fa tena mbola tsy mitombona tamin'le zavatra ndray hariva mihitsy ny saiko le. fa mba inona loatra mihitsy ary ny zavatra mahazo anjaka iny aiza ve rangaka lasa sarotra resahana ohatra n'ireny inon'ireny ny fantatro aloha de toa misy zavatra mampiasa saina azy nefa izy koa raha moa tsy mety miteny an'izany rehefa mba anontaniana Yaro vita ve le sakafo tena efa ramaka be mihitsy kely sisy efa nitenanao koa fa miantso anao any ivelany any rehefa vita ka mbola niantso anao nga za io zao ka fa raha tsy masika koa iza zao masika aminao eo mamerina milaza anao ny zavatra nolazaiko fotsiny ane Sioka. andeha ho any anefitra ary aloha hitsotsotra kely rehefa vita de mbako zio ihany eny ary tena aleo aloha mitsotsotra kely eto ka tena efa te atory sahady koa ane zany tena marina ny sakafo mbola tsy vita amin'ny firy moa zao kay vao amin'ny fito kay rety aleo ranga matoritory aloha tsy ho foazo ny aro eo ihany ve raha sendra tena rendrika eto odry tena efa ao sahady koa ary ariko ary toa tsy miditra akory Yaro efa vita nga? Lety aleo mihitsy jereko andala tsara ao tsy zany mivezivezy be ao zany de tsy malala mamaly mihitsy mivazivazy amiko indray mantsy ianao io Sioka. Yaro odry fatao tsisy olona akory de iza zany le nikomandy andehibe teo raha iary ve de tsy mba tazany eto tsony olona be voka be iny ve moa ho afaka ny azakazaka ny tsoka teo aleo misy aloha jereko any ambadika any iny ka mbola
mbola tsy vita so zay indray nefa miverenana teo sahady. Fa tsy efa saika ihany tsao anga ianao le nakany teo? So de manofy arenao nakany teo taiza. Zaza mbola tsy nietsika teto fa nanendy an'ity lokanao tiako. Ha? Tsy nietsika teo ahoana? Eno a? Hay! Aleo ary aloha atsy amin'ny salon antsy. Miandry anao. Rendremana koa angamba teo sady efa noana de... Fa fitaiko vetivety ty lokanao ty de tamy amin'izay ahy e. Tena tsy rendremana zany kosa teo e. Tsy te hitantara amin'ny aro ny zavatra henoko teo fotsiny aho fa tena tsy izy marina ary ve iny? Oaile! Fa inona koa iny alikohatry ny serana tampoka teo iny? Sika. Fa misy inona Arinjaka? Inona napioraka tampoka anao zao e? Tsisy ninona rehefa variana fotsiny aho de navoadaka latabatra. Tena oatra misy tsy milamina mihitsy kosa rangaha. Telo andro aho zay nare olona mandendeha ao an-dalatsa. Tsy manofy fa tena misy mihitsy. De avy eo oatra misy aloka manapaka tampoka zany ndray. Le omaly alina aza moa tena nahita ramatoa mitazona zazakely zany aho fa tsy tazako mihitsy ny tarehany. Ny kibony amin'io goka be. Somary maizina moa le natazanako azy nefa tazako ihany ny kibony. Fa ny tarehany aloha tsy tena hitako loatra. Ramsia! Ahoana dada manana? Efa voasasako ande le fiaranao e. So mantsino andrasanao eo ko nga ianao tsy maika. Merci rangahy dada manana. Mbola tsy hoaiza akory ka. Mipetrapetraka kely makasaina fotsiny aho io. Ay ve. Ka mazo toa ary aloha zany ianao makasaina ko za koa mbola andeha hanondraka kely an'iretsy voninkazo retsy. Fa azafady andraso vetivety ane dada manana e. Ahoana zay Ramse? Tena misy resaka kely mba tiako atao aminao rangahy ty e. Resaka? Ka hoento ary ny resaka ao Ramse? Rehefa tena nandinika ary dada manana tena marina ihany ngamba le zavatra nolazainy ary regny ka. Fa nga mo mbola milaza ny fisiany zany aminao ihany izy ka. Ohatra ny efa ray volana teo ary ngamba zay ihany tsy nahaino azy ny resaka an'izany zavatra zany tsoniko no... Eny? Zay mihitsy koa aloha le nagaga anahy. Tena efa tsy niresaka momba an'izany tsony aloha izy fa mety tsy nitranga tamin'ny tsony kosa ngamba le izy ko. De efa hoe tsy nitranga amin'ny tsony moa zany Ramse ve le izy de zay vao mino ianao? Ka tsy zany ry dada manana fa ohatra ny findra ty amiko indray ane izy e. Findra ty aiza ahoana Ramse fa tsy azoko ane zany e. Aty amiko e. Aty amina indray le izy nohatra ny mialoalo. Ka ny anao koa no raharaha zany ko. Zaza io mezana ry dada manana. Tena resaka matotra be ane zany e. Azafady aloha raha hoe mimeme fa ahoana nga moa zany nilazanao an'izany Ramse kely? Ka ohatra misy zavatra hafa zany ao ohatra anao. Tsy nahita tory mihitsy indray koa ny zaza zany le ty. Riaro nefa tony efa any amin'ny lanitra fahafiry. Ohatra izay zany indray le mandendeha ao an-dalantsara ao. Aleo mihitsy rangahy hitsangana dia hojerena an'ireny zany fa maka leo be ka. Niaza tratrako ao fotsiny aloha misangisanga ratsy ihany. Sura mihitsy aho fa olona ihany no ambadika io. Tsisy angatrangatra zany rangahy. Izy zao e! Inona mihitsy ny tanjona amin'ilay manadala saina eto? Izy zany e! Raha tena lelala am'se io raha tena mafy be!
Odry, aizy zany zazakely mitomany zany. Marina tsy zany le niteneniny ary tamiko. Fa iza indray koa zany e? Toa feom-behivavy indray. Ohatra ny tena misaviritaka mihitsy ny lohako. Reo misy olona mijoro. Aleo aloha rehetra ny jiro hitako tsara andreo ka. Sioka. Fa toa tsy mety mirehatra koa le jiro. Le die. Fa raha zao fahatazanako azy zao vehivavy ndray de lehilahy ndray. Sady manome lamosina koa ary izy zaniko. Ino faniodina le vehivavy? Ary toa bevoaka. Tena oka. Tena le izy mianaka amin'ny vonoana tato reto le tie. Tena sira amin'izany a. Oay! Mipiritsaka le kibo maro. Latsaka amin'ny gorodona le zaza. Tonga dia mandady ane izy zany. Sady toa aty amiko mihitsy. Zaza ratsy tena bia. Oeta reto! Fa misy inona Ronjaka? Maninona karatoka mafy be ohatran'io farafaran'io? De inona koa ty masepisepitra be anao ty e? Tsisy ninona ka. Nandeha nisotro rano fotsiny fa tapaka le jiro de miazakazaka be amin'ny verinako. Aza de mampame eo re enao Ronjaka. Fatramin'ny oviana koa moa ianao natahotra jiro tapaka. Sioka. Sady jiro mirehatra be mazava be ary ny efitrantsika ko tapaka hoana. Ary efa miverina tokoa ka e. De matory amin'izay ianao ka. Zao ny torimason'olona tapaka fotsiny. Tena tsisy dina hevitra tsonona nga fa tena le mivitainay tato reny. Manangatra ary gaika. Tena tsy maintsy hiala ato amin'ity trano ity zay raha zao ka. Tena tsy vita tsony. Tena misy lolo ato. Tsy izy amin'ity lolo ity kosa aloko le. Tena ohatran'ny tsy lasa ary aro. Odry, inona ny tsy lasa? Le mipetraka ato tena tsy kileka. Tena leo mitady trano arak'ilay niteneninao iny. Resaka efa nataoko tamin'ny 2 volana lasa ny izay Ronjaka de zao ve ianao vao milaza ny anaiky azy? Na de izany teny aza efa tsy neritreritry an'izany tsony. Sy ka hery fa aleo mijery trano afaka. Aleo mijery de miala ato mihitsy. Ok zao Ronjaka. Tsy ilaina mihitsy tsony zany ka. Fa tsy ilaina mihitsy ndray ahoana e. Sady efa kely sisa ne ianao io de ho teraka ary aro. So izy zavatra nahitaitranao tampoka indray ato. Indrindra ny amin'ireny lazainao teo aloha reny. Ampidozanao sy ny zazakely ato ka. Zany izy hoe efa akaiko ho teraka. Reny aza mbola 4 volana talohany naterahako tsy nampiasa sainanao akory tamin'izany ko. Sioka. Rehefa tsy naninona hatramin'izay zay sy ny zazakely de tsy haninona tsony. Ka hijery trano fotsiny de mifindry sika e. Point. Ka efa miteny anao aho hoe de tsy mifindry tsika. Angamo zay tianao foana koa natao Ronjaka. Ka hoe tenenina hifindra ianao de tsy mety. De mihetsika indray ny lohanao de hoe andao hifindra de tsy maintsy. De tsy andeha zany ianao raha mahita trano afaka hipetrahantsika. Tsy mahavita Sady za efa miandrandry ty mbola andendeha adalainao amin'izany hifindrafindra trano zany. Mba milamindamina amin'ny zavatra nampatahotra anao tato indray moa ianao ko. Miseho tamany. Tsy hidiranao ny amin'izany. Rena ny taraina tsy nisy ny rarahinao. Eno ndao moko. Tena voateraka kelikely eo kosa aloha iaro io de tsy maintsy miala ato na tinina tsy tiana. Tsisy mijanona ato izany intsony eo. Diso tsy mahafoly loatra n'ity trano ity koa ngambo ireny ka. Na efa maty aza de mbola midongizina hijanona ato ihany ny fanahiny. Ary masoko eo mandrorosa.
Misy olona mipetraka eo akaiky ny voninkazo io. Sa i dadamanana ve? Aka, nefa ohatrany tsy izy io. Iza indray koa ary tony olona mitady loza aty an-tanàna tony le. Tady loza? Ahita lehilahy lahy androany. Ndao moa. Sioka. Aza mihetsika mahery eo e. Mipelipely eo fa tonga dia amboariko. Inona moa natao lahy ato aminay? Atao aminay ka inona moa no ataoko atao ahoana ka? Zaza ihany anina. Mitodia aty lahy. Zay ny tadiavinao. Oaile. Fa toa lahy indray. Za mihitsy ka. Dia ahoana amin'izay ary? Mbola ho amboarinao sa ianao mihitsy indray no amboariko aloha e? Karanga. Fa tsy hanao ninina intsony e. Fa mihevitry ny afaky ny anao inona koa moa nefa e. Fa ny tamin'izany a. Tena lesy. Mazo mipetrapetraka eo lahy fa fa tsy elingeleniko e. Zany ny aina ka tianao. Tena leo mitsoka miditra ao an-trano fa lolo ty le. Saika tsy tafiditra tao an-trano marina. Tena leo mihitsy ranga miresaka amin'ny zalahy ama de hitadavana hevitra ty fa ohatrany tsy lasa tsony le foritra ato. Reraka angaka. Ohatray le. Tafiditra ty sady koa ve le ty? Ampietsaha aloha makainy e. Sady mila miresaka koa ny antsika. Sioka. Resaka inona? Tsy manana resaka tao amin'ny lolo ah. Fa aiza le vavabe sy fandrahonana taminay ta voalohany reny e. Aiza koa le mahajiolana saina nandatsaka ny aina mihitsy. Tena karanga marina. Zavatra efa vita ne reny e. Zavatra efa vita fa tsy ho vitavita ho azy amin'izao ka. Zany indray koa le zazakely amin'ny tomany. Iny miaraka amin'ny reniny iny. Zay alahy vao ho faty ranjaka. Fa atao ahoana ny fiady amin'ny avelona? Mihevitra anao tsotratra mialika mihitsy mantsy ianao a. Tsy maintsy tanteraka anefa mivalifatinay. Valifatinay telo mianaka. Kare marina. Zavonona re ahy. Fangakely iaina ohatran'izany mpamon'olona. Fa iala amin'ity trano ity zahay. Tsy janona tsony raha tsy vonareo ty e. Anay mihitsy ny trano ka. Ary zara zany tonatonana ty ianoko. Trano efa nanaovanao ratsy zao ve rangaha ty mbola hitetatetanao hipetrahana. Ka iaro ane mbola tian'le trano e. Efa hainay ka. Fa ianao indray aloha tsy amelanay raha tsy mibaby ny elokao. Ka itony tena raha misesa izahay ny asa. Itony tena ahoana e. Itony tena any amin'ny polisy rangaha ty a. Hoe ianao no namono anayko. Tsy lasa kosa zany e. Tsy gadra mandra-pahafaty koa ve raha anao azany. Zany e fa ifampitadiava amin'ny polisy atraiza Eny efa hainay loatra zany ka. Efa hainay loatra fa ianao aniny lehibe an'io lakaroa amin'ny polisy fatratra efa ely e. Ka tsy lasa zany rangaha. Fotoany amiko rasana aty e. Ka tsy tiany zany lahy. Lazao amin'ny vadinao aza ny nataonao anay e. Tsy kosa e. Iaro ane tsy mahalala ny tena azoko e. Amin'ny fomba ahoana ny ilazako fa zany namono anareo. Sioka. Sefy be ny mpamon'olona mihitsy hoe ka. Tsy efa hainay fofiry moa no nalatsaka reo. Naninona anareo reny ka. Sady robainareo mifananany mbola taperinareo koa ny ainy. Ka tsy vitsy zany asainareo atao zany rangaha. Ay! Mama! Betsabigina dia diantila zazakely rastare be marina. Mandany tamarabe izany e. Akare! Aka! Yaro! Vujewa! Vai marari! Tsy vita ho azany! Ay, dia miomana fa mbola any amin'ny vokatony ako ny zanako dia ho faty. Tsy ny zanako kosa e! Akare! Aka fa hitena amin'ny aro ary ahy e!
fa aza makitikity anako tsy izy mianake kay Tandy moary androany alina ihany no mena ianao ka fanakaizy izy ireo teo kay narary ny tariako sy ny tanako rangorangotony le zazakely iny teo kay Nzaka, fa inona koa nahazo anao tato e? Iaro, fa taiza ianao tsy nanina anao. Fa tsy efa niteny anao ary ve za talohan'ny alako teo hoe niaraka nandehandeha kely tamin'ny dadamanany? Eny rehefa tsy nanina fotsiny ianao sy zazakely dia zay zava-dehibe amiko. Fa nisina tato Nzaka? Jereo any tarehanao raha tsy maharatratra ohatran'inona e? Ohatran'ireny hoe nisy nandrangotry ireny. Tena marary mihitsy ireo Iaro, tena marary. Andao ary ny aloha hipetraka ery ambony seza ery fa tsy haiko hoe inona nipetrahany eo migorodony eo ka. Dia ao dia ho karakarainy ireo. Iaro misy zavatra teneniko andry. Inona? Inona nahatonga an'izao? Tena tsy maintsy milaza andry marina ho fiarovako ny ainareo. Ny ainareo mianaka. Tsy tiako mantsy raha sanatry zavatra azo anareo. Fa nisy namono tato nga ianao? Iza? Aleo fa ho tataraiko andry e. Ka ainga anary e. Sady manadio an'ireto ratrany reto alefa soiana ny resaka an'lahy. Iaro, sioka namon'olona kiza. Maninona hoe Nzaka? Olona iza no finoanao dia aiza? Ka tsy voandroany ane zany. Efa matetika. Tsy voandroany ahoana e? Fa tsy izay io naparatra be anao io. Tatarao tsara mihitsy ny aloha Nzaka fa tsy azoko ka. Ka izao ary. Lanitra? Aika niara-mipetraka tamin'ny jiolahy foana hatramin'izay. Dia tianao namon'olona mba mandry amin'izany ve ny eritreritrao Nzaka? Ka Tsy mila fanadiovan-tenanao tsony ary Nzaka. Aika velominao tamin'ny alahelin'olona foana hatramin'izay. tsy zany. Mba foninina loatra ireny any aminao any e. Zany hoa. Ianao no nahavita nandatsakain'olona mitondra voky. sioka Dia olona tsy naninona anao akory ve dia sahanao namono azy fotsiny tsotro izao nefa mifananana rehefa noropainao. Sy mba enoy aloha zahay e. Fa iaino inona anao tsony moa e? Tsy efa voalazanao daholo. Mba enoy moa e. Aika nampiasonao teto foana fotsiny hatramin'izay. Tena loza marina. Mba tena tsy nampoiziko indray koa eniko no aika izany ka tia Ramsetiny namono an'izy telo mianaka. Za zao tsy hitan'ireo akory hoe maheno izay zavatra resahany eto. Saika hoe anatitra n'ity akanjo ba madama kely ity nefa henoko le resaka zareo. Tena zao dia zao ihany dia andeha hiantso polisy ka. Sady efa jiolahy ren-dany koa hony. Tsy naposiko Nzaka. Na dia fitiavako anao fotsiny aza ve dia namitahanao be ohatran'izao. Iaro, mifona moa kia. Aza mba tenenina amin'ny polisy moa kia. Ao fa onerako ny namitahako andry e. Ao fa onerako. Aza mba toroana moa kiza. Ao fa norona fiainam-baovao tsika telo mianaka e. Ao moa e. Dia mihevitra ve ianao fa amelanao malalaka amin'ny fanahy izy telo mianaka ato? sioka Sady mila andrarina ene zareo e. Ao moa e. Mila andrarina noho ny aina latsaka. Mba tsapanao moa fa orin'ny maty vady aman-janaka noho ny nataonao koa. Dia hitoroka zany ndry. Miala tsiny kosa ary Nzaka fa
Tsy afaka niratsykombakomba aminao amin'izany marina hoe tena tiako ianao ary nafezako ny fianakaviako mihitsy aza nefa Iaro tsy zaka nga za mbola hitanao nandray finday teo akory aza de iza zany miantso polisy raha izany ka ary ho aiza ianao itsoaka ary ara za kosa tsy anaiko tratra moramora eto e njaka tsy aleonao ve mitolo teny sitra ny ahay mba miaina ny sazy tsisy an'izany ry aro ianao nefa haiko fa tsy anaraka antsony e aleo itsokako le tena mamaity fa efa voadidina polisy daholo ary ny tanàna oe efa miteny anao fa apianao aty kay fa ino ty ataonao ty njaka fa raha tsy ambananao amin'ny impasiny tak zao e sady aza tasominao mafy be ohatr'izao moa e mifonahiko iry aro tsy maintsy ataoko zao aloha mba hanavotandria aza misy manatona ty avy de apokako ny lohany ty vao misy mihetsiketsika mahery eo apetrao daholo reo basinareo reny fa ino ty ataonao ty njaka maratra fa avelao moa e Sioka. Tena loza marina, tena olon-doza inona loatra re ty ry lanitro dia ny vatany zao veranga sady amin'io olona be voka be io aleo andeha milamima vao misy manaovinany de ny intime manefa fa avy aiza nisy tifitra teo le anina nisy tifitra raha misianjaka sady tonga de teny amin'ny lohany mihitsy marina ny vo andrenesto marikoriko izy zany njaka tena leo aloha laina madany io sady efa nanantona koa le polisy ny sasany indray sady nitady zay nitifitra teo fa ohatrany tsy tamin'le polisy teo anie no nitifitra ny mesianjaka vitako ny valy fatiko zay maty ala zay ka vita ny valy fatiko ry izy telo mianaka hoaviko dada hoaviko mivatinao ry vady malalako amontsy ny tompanahanareo telo mianaka koa ny fanahako ary toa misy feobasy ndray koa anie zany tena mety tratra angamba le olona nitifitra ny ramose teoko Zaka telozanao ve zay mianaka efa fantatrao ihany fery tadamanana hoe iza namono anjaka tena voavina fantatra an'le izy mihitsy io ny ry madama kely ay de iza i ramoserivo ramoserivo iza de inona koa ny olana tamin'mbadiko ka i ramoserivo anie madama kely le tompony ty trano mpiatrahanareo ty zany lazaiko anao zany ho ako mino kosa angamba fa tsy anometsiny ahy ianao madama kely efa niteny anao ihany moa hoe noho ny resakareo heniko de zany ny antso an'le polisy reny eny efa niteny ane aho hoe tsisy adosoanao zany ny tokony nataonao de eny madama kely sady ny antso any ramoserivo koa tamin'iny fotoana iniko no fa za moa zany tsy nanam-po hoe ay moa izy ka efa teto arivo tamin'iny fotoana iny fa nieritreretiko hoe mbola tany ambanivohitra tany amin'ny mamany tany ka hoe rehefa azon'ny polisy mihitsy mesianjaka de zay vao hitany ay ka iny tonga iny de mivonoa ny tapokako nazatsy teo amin'ny toerany azy ka ny tena loza koa anery madama kely de zao maninona tadamanana namony tena koa izy le avy nitifitra ny vadinao iny maninona
tena tsy nafoy loatra andre vady aman-jana andrena anie Monsieur Rivo madama kely ary kay zany anatanteraka valifatiny fotsiny izy de naleony koa fato an'le vady aman-janany. Tiany loatra vady aman-janany ary fotoana tsy napozipoziny akory kosa ny ve de nahafaty azy ireo tampoka ako. De noho ny adalanjaka daholo zany. Raha tsy njaka de tsy nisy ny fahoriany. Sioka. Menatra Damanana, menatra ny tany amamonina hoe zany no mba vadiko. Ary angawa tsy akan ramseny morga mariny madama kely ty. Efa ho 3 andro ane zay toa tsy mbola neritreritra ny hoany akory ianao. Aleo izy hoany. Nantoerana ny trianazy ary anetsy ananako e. Ny ariko fa miteny an'izany marina ianao fa i Ramose Rivo madama kely eto atokotany eto izy no alevina. Fa eto ahoana koa izy no alevina Damanana? Fa nga tsisy fasana? Misy fasana madama kely fa le vady aman-janany ane ka eto daholo no milevina. Hitanao eo amin'ireo misy an'ireo voninkazo maniry ireo ary efa nanafatra izy fa raha misy koa ny fahafatesany de ampiarahana amin'izy 3 mianaka ao izy. Ay ve! Ary zay zany no mahatonga fanahan'izy 3 mianaka mitoetra tao amin'ny trano raha izany. Tsy fonjareo loatra mantsy ny tokantrano ty Ary mino fa tena mifankatia izy ireo raha izany mihitsy ny azany nataondra Ramose Rivo vadiny. Tena teneniko anao aloha madama kely fa ary zareo indray aloha de tena ankonana sambatra fa sendra zetry nampoizina moko no. De roviny zany raha zany no tonga eto ka. Efa ho avy izy zay madama fa vao ny antso ny mamany koa mantsy tankeo de efa niala tany ambanivohitra tamin'ny maraina teo hony izy. Efa 14 foana tamiko koa mantsy Ramose hoe rehefa maty izy tsy maintsy atsoina ny mamany amin'ile fandevenana azy aty. Madama kely misy fiara tonga zany ao am-bavahady zany fa tena mety efa ry zareo angambako. Aleo aloha zany de amova vavahady kely vetivety Ay ve ka nisy olona milevina atao tokotany ato Iaro? Kiady mifona aminao fa kay mivadika ihany no nafandoza taminareo. Tsy misy adosonao zany Iaro. Eny fa raha tsy noho nataony ane de ohatr'izay mba mbola tetỳ amin'ny tontolo ny felonareo Okizay rery Iaro. Aza mitomany fa efa reo miamiditra atao tokotany ireo daholo anie ny olona andevina ny dady. Kahaka eo mantsy izy ireo fa sady ianao rery ihany koa no mahitako. Misaotra betsaka Iaro tamin'ny fahavonona andeha hanampy rehefa voalevina eo dada dia tsy hanelingely intsony ny fanahinay 3 mianaka. Hiara-tsambatra kely fony fahavelona indray mantsy izay sady le rarin'ny ilainay koa. Maty njaka. Sioka. Maty izy. Fitainy dadanareo valifaty fa tsy nahandry ny anjakan'ny rariny izy. Mifona kia. Zany tena mifona fa nahafaty ny vadinao koa dadako. Nahafaty ny rain-janako izay tsy manatsiny akory. Mino fa efa zay lahatra ataoko ahoana tsomoa. Samba mieritreritra fa raha manefa ny saziny izy mety mbola misy fanantenana ho afaka ihany ray androanina de hoe laza nefa moa indro izy iny matininy izy fa ohatra ny teny lerin-dray anie madama kely zany tena marina tsy hoe veriny reto olona reto fa ho adaly eo io raha misy matsikaritra eo. Fa zay Iaro, andeha amin'izay fa efa sasamy andro ihany ny fanahin'ny ankohonako. Afaka mijanona mipetraka eto amin'ny trano miaraka amin'ny dadamanana foana ianao fa efa fonay ho anareo ny tranoko. Tonga vasoa ny andro aterahan'ny zazakely
andram-piadanana amin'izay fa nanay telo mianaka zay manaloka n'ity trano tiako. Kiady, tsy hitako intsony indray izy teo. Veloma ary Kiady e. Veloma dia mandriam-piadanana nareo mianakavy kely. Fanately mianaka tantara no soratany Mandriany Aina. Nandrenesanao ny feony Maya, Fiderana, Nomena, Mananjara, Silvia ary Tahinana Tenaina. nandray feo Tiana ny Ainandriamiaja sy Rivo Rasaka Sahala, nototosainy Safidy Tainjanahary.